Aterina ny araba tokolasy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Entitra ny mpanolo-tsaina ny manokany ben'ny tanàna raha nanao antsoavo tamin'ireo tompona andraikitra voakasika amin'ny fanalana ireo fako mivangongo eto sy eroa. Ny antefany izany antso izany ny avy eo anivon'ny Samva, ny ministeran'ny rano ary ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta. Efa nanao ny ezaka fanadiovana ny tanàna ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra saingy manao be marenina ireo tompona andraikitra sasany amin'ny fandraofana ny fako. Aza fangaro amin'ny resaka politika hoy izy ny asa sosialy. Vaovao tateriny Edena Eliasy Mathieu Princy. Na dia efa manao izay mihoatra ny tokony ataona azy any eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ny tanàna, tsy mahita afa-tsy ny fako mivangongo eto sy eroa ny ankamaroany ireo mponina. Efa nodradradradraina ambolana maro izao antsoavo atao amin'ireo tompona andraikitra izao amin'ny fanalana ny fako. Io maraina io dia entitra ny mpanolo-tsaina manokany ben'ny tanàna Andriamatoa Marika Ravalomanana. Miravoravo tanana loatra ireo tompona andraikitra. Eto dia mbola mamerina sy manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra fanjakana foibe toy ny praiminisitra, ny ministry ny rano ary ianareo ao amin'ny Samva. Zay efa antso nataoko omaly ihany no averiko androany. Raha isy hoe ny andraikitra fa aza atao takalonaina ny vahoaka Antananarivo, aza atao antony ara-politika, dia izany hoe no mampijaly ny vahoaka eto Antananarivo amin'ny fofony. Ka dia mino aho fa renareo, hitanareo, fantatrareo any tiako resahana. Tsy ho afamaina eo ianareo izay tompona andraikitra nefa tsy mandray an'liza amin'izao fotoana izao. Maninona no tena izany? Alahelo ny vahoaka Antananarivo amiko. Zao fiainana iainana izao, izay tokony tsy hisy mihitsy raha tena tompona andraikitra marina, raha tena notendrena marina ianareo amin'ny toerana misy anareo tsirairay aby, na koa eo na voavidy. Koa io ianao, madame le maire, ben'ny tanàna, ianao ny premier magistrat de la ville, ianao manana maizy ianao eto, io ianao Andriamatoa président conseil municipal, fantatrao zany a, reo mpiara-miasa aminareo. Dia zao aloha nataontsika hoe aminareo satria maika mpiantso ny valiny zany, mpamaly amin'izany zay valy nataoko zany a, raisy le ndraikitsika manompoka an'io rapitso amin'ity herinandro manontolo ity, tsy maintsy miezaka daholo isika rehetra, tsy maintsy manome zay fitaovana ilaina mba hanadiovana tanàna Antananarivo maika dia maika dia maika, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra zao. Averiko nay, aiza dia atao antony politika ka anila kliana na entina andrasaziana na atao antony hafa fa aleo adino tanàna. Tsy nitaza-potsiny ihany koa nefa ny komina efa manao izay vitany amin'ny fitaomana ireo fako. Nisy ny vahaolana naroso Andriamatoa Marika Ravalomanana mpanolo-tsaina manokany ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo. Dia ireto ny vahaolana sy andraikitra tsy maintsy raisitsika maika dia maika dia maika dia maika. Ny fanetanana ny mponina rehetra isaky ny arrondissement mba hanaja ny fotoana fanariana ny fako, zay efa samy malala azy daholo izy rehetra. Natao mandritra ny herinandro maromaro zao ny fanahitanan'izy zao nefa mbola tsy nahitam-bokany. Ao koa eny amin'ireny arrondissement tsirairay ireny mba hametraka olona isaka ny toerana fanariana fako mba hanara-maso sy hampianatra ny olona ny tokony ataony. Mila discipline ity reny voatra malala antsika ity. Raha tsy mipetraka tsara ny discipline eo amin'ny mpiara-monina dia tsy hisy vokany ny fanadiovana ataontsika. Ny discipline dia natao ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny tompona andraikitra irery ihany. Raha tsy ivina efa ho iray volana teo izay no nisitraka fiara be misa 40 fitaomana fako ny Samva. Tsy mbola nampiasaina nefa izany hatreto. Tsy fantatra mazava ihany koa na misy ambadika politika entina handotona ny ben'ny tanàna izao zava-misy izao.
Mahakasika ny raharaha politika eto Madagasikara kosa indrindra ny fifidianana dia naneho hevitra ny kandida Marika Ravalomanana fa tokony samy hotony sy hanaja ny lalànany tsirairay ary tokony havela hanao ny asany ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenany ary vonona ny tenany hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny 27 ny volana Desambra ho avy izao. Raha nangingina tsy nahenona fanehoan-kevitra ny kandida Marika Ravalomanana mikasika ny raharaham-pifidianana dia nanambara ny tenany fa efa vonona izy amin'ny fifidianana fihodonana faharoa izay antrehitsika ny 27 ny volana Desambra izao. Naneho fisaorana ny vahoaka malagasy izy izay nifidy tamin'ny fifidianana fihodonana voalohany ny 7 ny volana Novambra lasa teo. Efa manatanteraka ny asany amin'ny fanisambato amin'izao ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay ivoaka raha ampitsy 24 Novambra ny valim-pifidianana ka miantso ny olon-drehetra izy hotony sy anaja ny safidin'ny vahoaka ary ihany koa anaja ny lalàna. Efa nambarako menomeno hoe vonona tanteraka amin'ny fihodinana faharoa ary dia misaotra amin'ny vahoaka n'Antananarivo misaotra ny mponina eto Madagasikara izay manana anjo hifidika ny fidy tena makasitraka satria tena nizota mpilamina amin'ny ankapobeny marina fa eo ihany ny indriko ely fa manantena koa isika fa tena anao ny asany ara-dalàna ny ACC amoaka ny voka-pifidianana tena ofisialy izy amin'ny alarobia avy izao ka dia maniritsika raha maniry mba hisian'ny fandriam-pahalemana sy ny fizotra ny fifidianana amin'ny ara-dalàna izany ny tondratsika amin'ny fametrahana fahefan'ny vahoaka satria loha ny safidin'ny vahoaka ny tena andeha tsara tena mazava zany zao satria olona roa ny ifaninana dia haitsika tsara hainy tsara ny vahoaka tsara ny safidy zay tia nitondra azy zay mpitondra tia nitondra azy ka dia manantena fa dia samby anaja tsara zay fepetra sy lalàna velona misy tantany sy mifanjakana sika. Nitondra fanazavana mikasika ny sao mandeha ihany koa ny tenany fa manavakavaka izy tsotra ny navaliny. Raha ohatra manavakavaka azy dia tsy manamboatra ny lalana makany aminy tsy mampianatra ny zanany tsy mamiasa azy. Inona moa ny fitiavana mihoatra n'izany hoe manamboatra ny lalana makany aminy mamiasa azy ary mampianatra ny zanany fa misy amin'ireo le avy any ambany tanàna araka ny lazanareo tao na avy any amin'ny faritra dia izy foana ny eo akaiky mandrakarivo dia izy nisy olo tena amin'ny faritra nandray an'ireo le fikambanana slamreo zay avy any amin'ny faritra dao ny akamaroany satria avy any amin'iny faritra tsy mandrefana iny izy dia avy any amin'ny Mahajanga avy any Besalampy tsy fantatra hoe na izy avy dia tia aziko dia tena faly afa tiany dia nanontany azy hoe inona no tokony hifanampiana dia vonona izy hanampy fa le olona miteny an'izany izy ny teo akaiky dia naparita izy dia nandaitra dia milaza an'izany koa ny atao hoe ambany tanàna za zao hanampy anareo dia tianareo amin'izay zany zao rehefa avy eo satria hanampy anareo sy hiaro anareo ko zay ny zavatra lehibe ny amin'ny fitiavany mba misy tena misy action atao aminy fa tsy vava fotsiny naparitaka na fanaratsiana ny hafa fa tia anareo matoa milaza hoe hirotsaka ho filohan'ny repoblika ary kandida efa mandeha amin'ny fihodinana faharoa tena anampy tena amonjy ary tena ampivoatra ny fiainany Nanohy ny fitsidiam-paritra efa fanaony kosa ny kandida Marika Ravalomanana androany ny tapany avaratra andrefany Madagasikara indray no nandalovany nitsidika ireo mponina sy ny mpiara-miasa aminy akaiky tao amin'ny komina Tanimbary, Ambondromamy, Borisiny, Port-Berger ary antsohy ny kandida mitondra ny laharana 520. Nisaotra ireo mpifidy tany toerana ny kandida Marika Ravalomanana ary nanentana ny mponina ihany koa izy mba havitrika hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana satria somary ambany ny tafandraisana anjara tamin'ny faritra maro nandritry ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika ny 7 Novambra lasa teo. Ankoatra izay dia nanamafy ny fametrahana ny K25 mba ho fiantrehana ny dingana manaraka amin'izany fifidianana filohan'ny repoblika izany ny kandida Marika Ravalomanana nandritry ny fitsidiam-paritra izay notontosainy androany. Lafim-baovao hafa kosa indray
nosoloana tanteraka ireo bus tao amin'ny bodin'ny sotry aigle noir izay mamarina ny rano maloto ao amin'ny canal C3 na ny canal Andriambeloma nanomboka androany. Noho ny fanteran'ity foto-drafitrasa ity dia simba sy tsy afaka manao ny asany intsony ny bus ka izay no natonga ireo fokotany maro tao ambodin'ny sotry antetezana voany faharoa dibo-drano rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Jessica Miray. Noho ny fanteran'ireo bus mamarina ny rano maloto ao amin'ny fokotany ambodin'ny sotry sy tetezana voany faharoa dia nosoloana tanteraka ny bus rehetra. Aritra 3 andro ny faharetan'ny asa ka ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Samva no hiara isalahy amin'ny fanamboarana. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia efa naharitra ny taonany maro no tsy afaka nanao ny asany intsony ireto bus ireto ka izay no mahatonga ny fiakaran-drano matetika rehefa tonga ny rotsakorana. Aorianan'ny vonjy-ranovaky natao teto tamin'ny herinandro iny izany dia tsy maintsy niditra amin'izao fanapahan-kevitra izao dia fanoloana tanteraka ny bus ato ambany ato izany izay efa maty dia soloana vaovao. Fa moa izany fiara-miasan'ny commune sy ny Samva dia ny bus moa efa tonga eto toerana dia efa manao ny foy mampiasa izany dia hosoloana vaovao ilay bus teo aloha satria efa maty tanteraka izay miteraka ny fitohanan'ny rano manirana ny tsinana ambotony sotry sy ny manodidina sy ny fokotanina tetezana voany teo. Ao anatin'ny 3 andro angambany dia mino sy manantena fahovavahany orana dia ilamina tsara izany ny partia eto ambotony sotry sy tetezana voany teo mikasika an'ilay fiandronan'ny rano maloka isaky ny vao misy orana kely tany amin'ny saretany feno rano be zany tanànan'ny olona tsena sy ny manodidina rehetra. Azo heverina araka izany ny tsy fisian'ny rano miakatra intsony eny amin'ny fokotany ambodin'ny sotry tsena sy cité ary ny fokotany antetezana voany faharoa sy ny manodidina rehefa vita ny fametrahana ity bus vaovao ity. Mponina maro no ahazo tombony amin'izany. Ny any an-tanana ny mponina rehetra kosa dia ny tsy hanariana ny fako intsony amin'ny tatatra sy ny lakan-drano mba tsy hanentina ny fivoahan'ny rano. Manoloana ny toezavatra toy izao moa dia tokony isy ihany ny fandraisantsika tsirairay avy andraikitra indrindra eo amin'ny lafin'ny fahadiovana. Entanina izany tsika mba tsy hanary fako amin'ny kanala fa dia loza ao antsika ihany izy ireny rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra izao. Ka efa miezaka izany tantana isan'ambaratongany amin'ny commune ny Samva amin'ny famahanany olona antsika dia mba miezaka fotsika izany mba hitandro sy hikatsaka manjakariva ny fahadiovan'ireny foto-drafitrasa apetraka ireny fa apetraka ho tombontsoa antsika rehetra ihany izy ireny. Ankoatra ny eny amin'ny fokotany ambodin'ny sotry sy antetezana voany faharoa dia efa miezaka ny manolo sikelikely ireo bus izay efa simba ny commune. Eo amin'ny tontolo ny famokarana herinaratra kosa indray dia amolavola drafitra ahafahana mamokatra herinaratra amin'ny sarany ambany avy eo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Io drafitra io izay miainga amin'ny fanadihadiana ary vinavinaina ny ampiasana ireo tohadrano sy herin'ny masoandro mba ilana amin'ny vesatry ny vidin-tsolika izay mampiakatra ny vidin-jiro no antony andrefetana ity drafitra ity. Tanjona ao anatin'ny 12 taona mantsy isitrahan'ny 700 isanjaton'ny malagasy herinaratra. Androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ary ny fisian'ity drafitra ity. Edena Elia sy Erzora Jaonarivony. Mbola ny ena isanjato ny malagasy monina any ambanivohitra hatreto no misitraka herinaratra avy amin'ny jirama raha toa ka 520 isanjato ny mpanjifa ho an'ny eto an-drenivohitra. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fanjifan'ny malagasy ny herinaratra nefa ny fidanganan'ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena satria mbola mihodina amin'ny alalan'ny solika ny famokarana herinaratra eto amintsika. Misy araka izany ny drafitra norafetina mba amokarana herinaratra amin'ny sarany ambany indrindra ary amin'ny fomba hafa ihany koa. Ny ankamaroany amin'izao fotoana izao aloha dia mbola famokarana amin'ny alalan'ny solika na solika gazoaly na solika mavesatra ny fiolona zany no ampiasaintsika fa atoato dia tsy maintsy irosika amin'ilay famokarana amin'ny alalan'ny rian-drano na ny barazy zany ary eo ihany koa ny resaka fampiasana ny
herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Ny PDMC dia fitaovana anankiray tahaka ny izay fananantsika ihany koa izay nirahana amin'ny agence internationale de l'énergie atomique dia manana fitaovana maro samihafa zany tsika amin'izao fotoana izao fa ny tena lehibe indrindra sy ny ahafahana makafanapakevitra politika moa zany dia ty le PDMC ty fa ireo dia hitambatra anamboarantsika le atao hoe master plan ho an'ny fanadihadiana ihany koa zany amin'ny sara zay faramaivana indrindra. Tsy vita ny hanamora ny sara ny vidiny herinaratra ity drafitra ity fa iantraika amin'ny toe-karem-pirenena ihany koa ny vokatra tsara entiny. Efa misy ny fifanarahana amin'ny mpamatsy vola amin'ny fanaovana io foto-drafitra io. Tanjona ao anatin'ny 12 taona rahateo ny sitrahan'ny 700 malagasy ny herinaratra raha toa ka mbola ny 500 malagasy ihany hatreto no misitraka izany manerana ny nosy. Io marain'io moa no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ministeran'ny angofo sy ny akoranafo ny fisian'ity drafitra ity. Hotoizantsika eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa ny fotoana. Ny vondrona indray ireo mpampianatra ny taranja fanatanjahan-tena ny EPS Androany nampatsiany fangatahana izy ireo izay mbola tsy voavaly hatreto. Mangataka izy ireo ny ametrahana sapan-draharaha manokana isana io taranja io ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Eo ihany koa ny fitakiana ny amerenana ny coefficient 2 ho an'ity taranja ity sy ireo fanatsarana mety anasongadinana ny sehatry ny fanatanjahan-tena eo anivo ny sekoly. Ny antefa amin'ny fitondram-panjakana avy hatrany moa ireo fangatahana ireo. Raha avy hatrany ny fanampanazavana. Efa mbola namaro ireo sendika ny mpampianatra ny taranja fanatanjahan-tena nanao ny fitakiana entina anatsarana sy anasongadinana ity taranja eo anivo ny sekoly ity. Miverina manao ny fitakiana indray izy ireo ankehitriny ary mampatsiahy ny fanjakana mba hiaino ny etaetan'izy ireo. Anisan'ny fangatahana tao anatin'ny fangatahana napetraka tamin'ireny tolona ny arahana tamin'ny fianakaviam-be fampianarana ireny ny ametrahana rafitra ao amin'io ministère de l'éducation nationale io zany mba hoe interlocuteur valable ny zareo avy amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana éducation physique ary araka izay moa dia marihana mihitsy fa direction mihitsy no angatahana ho apetraka ao anatin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena satria mbola anisan'ny fanabeazana dia ao ihany koa ny sport scolaire izay zavatra tena ilaina mihitsy amin'ny fandrefesana ny fahaizana azon'ny ankizy nandritra ny taom-pianarana izay ny antom-pisian'ireny. Anisan'ny zavatra ray manahirana ihany koa dia ity le hoe atao facultatif ny EPS amin'ny fanadinana BPC. Ny zavatra tsy dia tena tsara zany satria raha ny tokony izy dia tokony atao obligatoire io. Amin'izay zany mitovy ny traitement ny ankizy rehetra mandritra ny taom-pianarana satria misy ankizy rehefa hoe tsy hanao fanadinana izy amin'ny faran'ny taona fanadinana ofisialy dia manao kitotoa amin'ny fianarana izy mandritra ny taom-pianarana. Faharoan'izay ny amin'ny baccalauréat dia takiana indray ny amerenana ho coefficient 2 ny EPS amin'ny baccalauréat amin'ny fanadinana ofisialy. Tsy manana eritreritra ny itokona kosa ireo sendika ny mpampianatra raha toka tsy voavaly ny fangatahany saingy mahatoky fa ho voavaly tsikelikely na amin'ny ampahany izany. Averina alefany amin'ny ministera tompon'andraikitra araka izany io taratasy fitakiana io. Angatahana mpanabe ara-panatanjahantena zany no mba olona tena mpanabe ara-panatanjahantena no miara midinika sy mikaona mikasika azy io satria lasa tsy de mahatsiaro tena tsy de concerné loatra zany ny zaza malagasy raha ohatra ka olona tsy de tena mahafantatra an'ilay taranja sy ny aina ao anatin'le fanabeazana ara-panatanjahantena amin'ny fanabeazana ara-batana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no miara-midinika sy mikaondoha amin'ny fanatsarana azy io. Androany no nivondrona ireto mpampianatra mpanabe ireto ary nanaovana izao fampatsiahivana ny andraikitry ny fanjakana manoloana ny fitakiana izy ireo izao.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray iray volana alohan'ny fetiny Noely dia efa manomboka mameno ny tsena ny haingo trano krismasy ny hazo Noely. Lasa aloha ny fotoana ny varotan'ireto mpivarotra tamin'ity taona ity raha mitany tamin'ny taon-dasa. Nahitana fiakarany ariary hatramin'ny 3 ariary ihany koa ny vidin'entana. Raha ny nambaran'ireo mpivarotra dia tsy mbola mandeha aloha ny tsena hatramin'izao. Jessica Miray sy Mathieu Princy. Iray volana tsy ahatongavana amin'ny fetin'ny krismasy, efa mirenta mameno ny tsena eto tsara lalàna ny haingo-trano amin'ny krismasy sy ny hazo Noely. Ny vita sinoa tena betsaka. Tsy mbola nahitana ny vita gasy kosa teny an-tsena tamin'ny nandalovanay teny androany. Efa tsy dia liana amin'ny vita gasy ihany koa ny malagasy amin'izao raha ny nambara mpivarotra sendranay. Somary lasa aloha ihany koa ny tsenan'ny Noely tamin'ity taona ity raha oharina ny tamin'ny taon-dasa, ary nahitana fiakarany vidin'entana tsirairay avy. Fiakarana manodidina ny 1000 ka hatramin'ny 3 ariary eo. Tsy dia mbola mandeha ny tsena amin'izao, hoy hatrany nambara mpivarotra noresahanay, fa ny hazo Noely aloha no mbola misy mividy. R2,000 izao no vidin'ity hazo Noely kely indrindra ity, raha tafiakatra hatramin'ny 4,300 ity lehibe ity. Any amin'ny 15 ny volana Desambra any vao tena mandeha ny tsena, hoy hatrany ireo mpivarotra. Mandeha aloha kely foana, mbola tsy dia mbola mandeha. Ihany. Samy mandeha daholo. Na ny sapin na décoration, lafolafo kely, mitombo izany fa tsy misy ataony. Raha ho an'ireo mpivarotra eto tsara lalàna ireo, dia miankina amin'ny vanim-potoana ny entana amidiny. Manakaiky izao ny Noely dia entana mahakasika izany no amidiny izy ireo. Ny haingo-trano krismasy toy izao ihany koa no entana tena mandeha raha ny nambaran'ireo mpivarotra ireo hatrany. Manana ny anjara betsaka eo anivon'ny fitompom-pivavahana ny zava-maneno. 70 taona ary izao no nidiran'ny Orgamonde tao amin'ny FJKM ambonina mpahamarinana nanomboka ny taona 1710. Ankalazaina ankehitriny nahatrarana izany 70 taona niarahana tamin'ity Orgamonde ity raha tsika avy hatrany moa ny fanadihadiana entiny Rivo Rajaonarivelo. Zava-maneno voalohany teto harmonie. Dia tany amin'ny taona 70 tanoany, akoatran'ny orga à tuyau izay fanomezana anomen'ny fanjakana anglisy, ny mpanjakavavin'ny anglisy, ny tao anaty rova, dia tamin'ny taona 1700 tany zany nanomboka ny fisian'ny ezaka maro samihafa nananan'ny fiangonana maro teto Antananarivo orga. Dia raha nanao ezaka ny teto ambonina mpahamarinana dia Orgamonde io no azon'ny vola tamin'izany fotoana hoentina anampiana ilay fananana harmonie tao aloha zany. Taty aoriana moa zany ny zava-maneno hafa nanampy an'io Orgamonde io. Ohatra hoe nisy orga à tuyau ndraiky kosa tamin'ny taona 150, misy piano ihany koa ao. Ny fotoana androany zany dia fanomboana fanamarihana ny 70 taona nazahoan'ity fiangonana ity ny orga marka Hammond. Nandritra izay 70 taona izay dia zava-maneno ny aina ny fiangonana teto foana na amin'ny zavatra mahafinaritra sy ny tsara, eny fa hatramin'ny fotoana manjombona sy ny alahelo ary. Ilay zava-maneno io dia isana Novambra aman-dreny ezaka tamin'ny famorim-bola nazahoana azy. Ahitana piesy izy ary kojakoja ara-dalàna dia mbola maneno tsara. Ka arak'izay ezaka nataon'ray aman-dreny izay zany isika taranaka aty aoriana dia tsy manao afa-tsy ny fanohizana ny fikajiana io zava-maneno io.
araka izany dia niavaka ny concert d'orgue no totosaina atao amin'ny FJKM ambonina mpamarinana ny alahady tolakandro teo sady ho fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mozika. Anisany nandray anjara tamin'io concert io ny namana mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MBS Rina Rabe Mananjary. Izy ihany koa moa no hitatitra antsika ny vaovao eo amin'ny sariny Rivo Rajaonarivelo hatrany. Manandanja eo amin'ny fideranan'Andriamanitra ny zava-maneno sady mitondra aina ho an'ny fiangonana ary koa ny maha-kristianina raha ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM mandresahana. Sanganasa maro no notendrena teto, tahaka izany ohatra ny fahatongavan'ny mpanjakan'ny Sheba, ny sanganasan'ny Caleb Saint-Père, Jean-Sébastien Bach, Léon Bellman, teo ihany koa ny sanganasan'ireo malagasy izay namorona hira sy mozika mideranan'Andriamanitra. Ireo mpitendry orga sy mpitendry zava-maneno eto Antananarivo sy ny manodidina izay nasaina manokana no nandray anjara, ka nisan'izany ohatra ry Setara Marsan, Rina Rabe Mananjara, Beranto amin'ny tarika ambondrina, Ramse Lala, ny angalan'ny gitara, Jaunina Rajofetra, Docteur Solomon, Rakoto Toavina, Rakoto Tsilavo, Ery Razakanary, Vito Razafitrimo, Irtina Rasolonirina. Fa mbola misy ny fiangonana vitsivitsy eto Madagasikara no manana ny orga Hammond. Misy karazany ity orga izay vitan'ny Amerikanina ity, toy izany ohatra ny B3000, ny B3, ny H262, ny RT3, ny RT2, ny X-K3 sy ny maro samihafa. Anisan'ny miantoka ny fitazonana ny fahatsarany itony orga Hammond itony, ny fikojakojana sy ny fanarahana ny fitsipika na ny disipline. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana ianao tany tokantrandro nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma ho amin'ny rapetso toy izao indray.